Miarabantsika rehetra ny tokantrano any manaraka ity fandarana manokana iresahan'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy iresahana ny toedra rasy ny zava-misy amin'izao fotoana izao manoloana ny fiparitahana ity valana retina coronavirus Covid-19 ity. Miarabanao Andriamatoa Filoha misaotra anao manaiky indray iresaka amin'ny vahoaka malagasy amin'ity takariva ity. Miarabanao miora ary ampitiavana hatrany no ahafahana mitsidika ny tokantrano malagasy isa tokantrano ankehitriny amin'izao takariva izao fotoana izay hiatrehantsika araka ny teneninao tao ity ady amin'ity valana retina coronavirus ity. Andriamatoa Filoha tamin'ny iray ora atoandro teo nisy ny mpitondra teny ny centre de commandement opérationnel Covid-19 ny Ivato nilaza izy fa 20 zao no tranga hatramin'ny atoandro teo zany no tranga ireo tratran'ity tsy mokaretina coronavirus ity ny 20 amin'izy ireo aloha dia tsy marary mafy fa ny iray no arahana ny fahasalamany efa niova ve zay taremarika izay Andriamatoa Filoha? Amin'izao ora sy fotoana hitenenantsika izao dia azo lazaina hoe na dia ny tombo anankiroa aza ireo tratrandray an'ity valana retina ity dia afaka lazaina zany fa vaovao tsara ihany zany satria ny mahavaovao tsara azy dia ny tombo nisan'ireo natao fitiliana zany hoe avroeny ny natao fitiliana androany raha mihoatra ny omaly nefa zany moa dia olona roa fotsiny no positif na hoe tratran'ny valana retina ankehitriny zany hoe hatreto zany eto Madagasikara dia 20 no mitondra ny valana retina zany hoe ny ena zany nisan'ny olona zay hoe ny fitombony zay izy zay raha ny taremarika no jerevana. Nandaitra zany ilay atao hoe confinement tsy fafana mivezivezy mbola mafy ve izy io Andriamatoa Filoha atao anatin'ny andro manaraka? Ny mety hoe ampahemafy an'izay resaka confinement zay na ny fitokana monina zay moa zany marimarina kokoa satria matetika tsy fantatry ny olona tsara ino moa le confinement dia fitokana monina na ny olona tsotro zany zay voalazantsika ombenimbeny fa reo olona avy any andafy avy any ampita an-dranomasina zay hoe nisy an'ilay valana retina zay efa natratra tany amin'ny stade 3 dia eto Madagasikara zany ny confinement na ny fitokana monina dia mbola partiel ny antony dia mbola eo amin'ny stade voalohany isika zany hoe zay naka atsika fanapahan-kevitra na dia mbola tsy tonga tany amin'ny stade faharoa tsika dia nanapaka fanapahan-kevitra nandray ny fanapahan-kevitra ny hoe mbola misy ihany ny orinasa tsy miankina afaka miasa arakaraka ny zavatra fandaminana ataon'ny orinasa fa kosa raha ohatra ka hoe ny fanontanianao hoe mety mbola mafy hoe zay mafy io raha toa ka sanatria ohatra ka misy faritra hafa tratran'ny valana retina dia ho tratran'ny confinement partiel ihany koa ireo faritra ireo ny eto Antananarivo sy ny any Toamasina raha sanatria nefa za mino fa ho voafehy atsika izy fa raha sanatria ka tsy voafehy zany hoe misy ny mitombo marobe ny olona voan'ny valana retina ary sanatria ny vavaladiny lela misy ny maty dia hiakatra amin'ny niveau ambonimbony tsika ny niveau 2 dia hafa indray ny fepetra raisina amin'izay fa ankehitriny raha ny fivoarany androany aloha dia matoky zay fa tokony ary mila voafehy ary tsy maintsy fehizitsika ny fivoarany ity sy ny fiparitahany ity valana retina ity. Efa voaresaka ao ihany Andriamatoa Filoha mikasika ireo sehatra tsy miankina misy ireo mitaraina ny mpiasa fa mbola tsy voahaja le zony mandeha miasa izy ireo tsisy fitaovam-pitaterana anaty toerana anankiray efatra any amin'ny 2 ny mpiasa tsy voahaja ilay ray metatra elanelana tsy maintsy atao inona ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana manoloana ireo sehatra tsy miankina ireo tompona orinasa tsy miankina zany. Araka ny efa nilazaiko omaly moa dia fotoana ny fifampitsinjovana izao ary fotoana ny fifanampiana ihany koa na eo amin'ny mpampiasa indrindra sy ny mpiasa eny amin'ny orinasa tsy miankina ireny. Zay ny lazaiko teo hoe mbola ao anatin'ilay niveau antsika izao
ny dikan'izay zany dia mbola afaka atao ihany aloha fa tsisy atahorana ny miasa iny anivon'ny toerana tsy miankina zay aloha dia tiako ambara ny zavatra nataontsika dia hoe afahantsika mifehy azy a dia le fifamezivezena be loatra na mety ho tafahoatra zay ny tsy maintsy ny fepetra no raisitsika fa na zany azy dia mila ary tsy maintsy mba manaja kosa ny zoan'ireo mpiasa izay orinasa mpampiasa ny antony mantsy dia izao aloha indrindraindrindra raha ohatra ka nyteneniko teo hoe eto amintsika dia maro ary misy ny orinasa afakaba zay manana komandy any amin'ny firenena maro isan-karazany misy orinasa anankiray ohatra dia ny vola mety miditra ao anatin'ireo dia mety any amin'ny 20-30-40 millions de dollars anoany dia mba tsy ahafahan'izy ireo misy ny fatiantoka be mbola amin'izao stady misy atsika izao dia afaka ataon'ry zareo tsara ny madama ny orinasan'izy ireo zay ny teneniko hoe raha misy ary misy zany ny fanomezan-dalana manokana satria ny olona kosa ve raha ohatra ka ny Tanjombato ny toeram-piasana ka ho terenao ny mpiasa ao amin'ny orinasa ohatra hoe ny olona mipetraka ny Vato andeha tongotra andeha ho any Tanjombato zay kosa angambany dia tsy mety ary raha zay koa ny motifa na ny hoe antony hoentina androaka ny mpiasa dia tsy ekena fa eo ny fitondram-panjakana ijeran'izay mikasika an'ireo hoe orinasa mbola misy olona any amin'ny 2 miasa ao amin'ny toerana anankiray dia hitsidika an'ireny fitarainan'ireny ny orinasa tompona ny ministera tompona andraikitra ary tsy maintsy ataon'ny mpampiasa kosa ny mametraka ny fomba fiarovana rehetra amin'ny mpiasa miasany amin'ireny zay ny teneniko hoe na ny fomba fitaterana io na ny fepetra rehetrarehetra zay iarovana ny olona zay miasa ao na ny fanaovana ny cache bouche izany na ny fiarovana mba hoentina manokana amin'izy ireo tsy maintsy ho apetraka ny fepetra rehetrarehetra mikasika an'ireny orinasa zay mbola mampiasa piasa ireny zay ny mikasika ny orinasa tsy miankina Andriamatoa fa ny akamaroany malagasy ihany koa mitady ny haniko haniny isan'andro nefa ferantsika ny fivezivezen'olona mba tsy hiparitahany ity valana retina ity misy ve efa naminavina ve fitondram-panjakana hoe isy fiahina ireo olona marefo ara-pivelomana ireo ya zay ny teneniko hoe ny fandraisana fanapa-kevitra rehetra ne sarotra foana amin'ny fiainany fa ny fanapa-kevitra raisitsika kosa dia zay asoany be sy ny maro ary ny fitondrana dia efa nyteneniko hoe eto foana ary sy ijery ary ifampitsinjo amin'ny olona rehetrarehetra fantatro ary rehako ary tsapako ireny hoe fitarainany olona maro samihafa ireny ohatra hoe nandray ny fepetritsika ny hoe ajanona ny fifamezivezeny ny taxi tsy nasiana tsony ny taxi be ho fiarovana ny olona nanovana an'ireny satria raha misy olona ray fotsiny mitondra ny valana retina ao anatin'ireny dia miparitaka ny valana retina nefany misy fiatraikany amin'ny olona mpamily sy ho an'ireo receveur amin'ny fiainan'izay satria fantatro fa ny chauffeurna taxi be ny receveurna taxi be dia ny karaha mahazo ny androany no hoetsy ny amelomana ny vady aman-janany ohatr'izay koa ny chauffeurna taxi tsy ny tompona taxi fa ny chauffeurna taxi dia rehefa tsy miasa izy androany dia tsy mihinan-kanina ny ao an-tokantrano zay ny lazaiko hoe tsapako zany fa za koa tsy hoe manao be marenina fa tsapako ny fitarainana rehetrarehetra ireny anisan'izany mbola be dia be ny olona mety hoe tratra ary misy fiatraikany vatana amin'ny fiainany lay fanapa-kevitra nataontsika ary zay indrindra zany no nivory ny tenako androany zay moa dia tsy matory andro manalina fa mijery foana ny vahaolana hoe ahoana ny ahafahana mifametanana sy mba hahafahantsika mifampitsinjo ao anatin'izao vanim-potoana izao mivory androany niaraka tamin'ny prime ministre ary mbola nampita ny afatra ihany koa sy nivory niaraka tamin'ny ministra tompona andraikitra eo anivony ny centre de commandement opérationnel ary androany zany dia mivaovao ampitaina amin'ny ho antsika malagasy indrindra fa ho an'izay tratra n'le confinement na ny fitokana monina apahany na partiel ity dia nametraka ny fitondram-panjakana
ny plan d'urgence sociale. Ny plan d'urgence sociale aloha raha ataontsika amin'ny teny gasy dia hoe planina ara-tsosialy anampina ireo fianakaviana izay tratra mivatana an'izany fiatraika an'izany fepetra izay nyraisina teto izany. Noho izany dia zao ny lamina sy ny zavatra ho ataontsika. Ny fitondram-panjakana dia anampy ireo fianakaviana tratran'izay fanapa-kevitra izay, fa indrindra ihany koa miampy ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana. Izany hoe inona moa zany ilay plan d'urgence sociale io, maromaro izy ireo. Fa ny voalohany zany dia hoe isy fanampiana ara-tsakafo. Zany hoe ny sakafo hohanin'ireo olona isan'andro tratran'ireo izay fepetran'ny raisina dia hovatsiny ny fitondram-panjakana. Zany zany dia isy vary, isy voamaina, isy menaka, siramamy, savony sy koba aina ihany koa ho an'ny ankizy ho aterina isaky ny tokantrano manomboka amin'ny alakamisy. Izavy ary ny olona mety ho voakasika ireo dia araka ny teneniko teo hoe ny olona izay voakasika ilay fanapa-kevitra mivatana, izany hoe ireo mpitondra fiarakaretsaka rehetra, zany hoe mpitondra taxi rehetra zany, ireo mpitondra taxi be sy ny receveur iray izay miara-miasa aminy zany sy ny mpitondra taxi be. Eto dia tiako marina kely tsy ny tompona taxi be, tsy ny tompona taxi, fa ilay mpamily izay tsy mihinan-kanina na le receveur izay tsy mihinan-kanina raha tsy miasa. Zay zany no plan d'urgence sociale. Fa ankoatran'ireo dia misy ihany koa ary ho voakasika izany ny mpanasa lamba, ny mpivarotra amoron-dalana, ny mpivarotra gazety, ary eny ao anatin'ny fiarahamonina ihany koa, fa naingo tsy ho teneniko ihany nefa tsy maintsy ho tenenina, dia ireo mpivaroteny, satria tratran'ny couvre-feu dia tsy miasa ihany koa izy ireny. Andriamatoa, ahoana zany ny fomba indrindra, ahoana zany ny fomba omenao fa ao anatin'ny fiarahamonina ny olona reny. Ahoana ny fomba atao hoe anisanan'izy ireo, satria tsy fantatra mazava tsika tsina tsy manana antotanisa mazava hoe zao nisan'ny mpanasa lamba eto Madagasikara, iza zany miara-miasa ny fitondram-panjakana, fa atsika manisan'ireo olona ireo voatanisanao teo ireo. Ya, androany dia raha mikasika eny Antananarivo manokana dia efa nampiantso ny tenako any ben'ny tanàna n'Antananarivo, nampiantso ihany koa an'ireo chef district eto Antananarivo ihany koa, ary efa hitanay teo fa misy fikambanana daholo izy ireny. Efa hita ihany koa ary efa fantatra nisan'ny taxi, nisan'ny taxi be, ary efa misy lamina zany apetraka amin'izy ireny. Fa tsy adinontsika ihany koa ireo zokiolona. Ny zokiolona dia amin'izao fotoana izao no tena nampianan'izy ireny, ary ny zokiolona ary moa dia nampiana zavatra maro mbola hafa ankoatran'ireo, rehefa nomezan'ireo misy sardine, misy ronono, misy tately, misy labzi, zavatra maromaro omena n'ireny zokiolona ireny. Ny 4 dia tsy adino ihany koa, na dia tsy tratra mivatana ary izy ireo dia avontrona amin'ny toerana anankiray, anankiroa, anankitelo dia hovatsiana sakafo ihany koa ireo 4 ireo. Ny zavatra ankoatran'izay moa fampandrosoana ihany koa tsy afaka mijanona, efa mijery zany zay zao hoe ny anampina ny tanàna Antananarivo sy ny tanànan'ny Toamasina ihany koa, dia satria izao zany tsy misy mihitsy ny famoivozana eto amintsika, dia anararotritsika anamboatra ny lalana misy lavaka rehetrarehetra, dia manomboka afaka andro vitsy zany dia anao an'izay ny orinasa lehibe eto amintsika anampina ny lalana rehetrarehetra mba tsy hisy ny satria izao ny fanararotana ihany koa anaovana an'izany asa amandrarà mba tsy ampiandry ihany koa ny fampandrosoana izay tokony
ho ataontsika sy ho karakaraintsika eto amin'ny firenena. Voaresaka teo ny hoe lalana fifamezivezena an-tanety fa ny fifamezivezena anabakabaka ihany koa Andriamatoa Filoha niteraka resabe mikasika le hoe tsy nakatona le sidina anatiny vol domestika zany. Nisy ihany moa nefa fanambarana nataon'ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany androany hoe nakatona no an'ny Antananarivo sy Toamasina manahoana mikasika an'io mbola hotohizana ve sa manahoana sa mety hoe hitatra ihany koa hoe tsy hisy tsony ny Antananarivo makany amin'ny faritra rehetra zany ve tsy hisy tsony zany aloha. Ny fampandinika moa zay ary zay moa nisy n'le hoe centre de commandement opérationnel andrindrana ny asa rehetrarehetra tokony atao eto amintsika. Ny zavatra nyresantsika zany dia hoe io aretiny io dia raha ao anatin'ny toerana mikatony toy ny taxi be, ny taxi, misy olona mitondra ny valanaretina dia mifindra ny aretina. Ka lojika be zany raha toa ka ahato sy arovana ny olona ny amin'ny faritra ny sidina rehetra izay mampifandray any renivohitra sy ny faritra rehetra. Noho izany zany dia ahato avokoa manomboka rapitso ny sidina rehetrarehetra mampifandray any renivohitra makany amin'ny faritra rehetrarehetra. Izy io dia misy vaovao tsara ihany aloha satria zany ny vaovao apetratsika androany satria izao ny vaovao tsara misy fandaminana ho atao fa rapitso dia ho tonga ny cargo voalohany fanomezana avy any amin'ny firenena sinoa ahafahantsika manao ny test rapide zany hoe ao anatin'ny 20 minitra dia ho vitany izay fitiliana izay. Ka ny fandaminana zany rehefa mipetraka tsara ny lamina sy ny zavatra rehetrarehetra dia iverina ihany io sidina mampitohy any Antananarivo sy ny faritra io fa ny olona rehetra kosa dia tsy maintsy atao test daholo aloha dia rehefa fantatra fa tsy mitondra ny valanaretina zay vao afaka mandray ny sidina. Fa zay moa zany mbola ho hitantsika amin'ny herinandro ambony ihany ny fomba sy ny fandaminana rehetrarehetra zay apetratsika mba ametrahana an'izany zavatra rehetrarehetra. Fa iverena kely Andriamatoa Filoha le fiahina ny marifo teo efa nametraka ny tsenamory eny anivon'ny EPP manerana ny eto amin'ny faritany Antananarivo somary ohatry mbola mikorotana ihany aloha raha ny fandaminana ny tany Moramanga nefa zao nanaja tsara ilay ray metatra ny mpikarakara tany atoerana fa ny teto Antananarivo Andriamatoa Filoha tena mbola fampikasoka le olona misy fandaminana hafa ve ary any amin'ny tsena mora ihany koa ve Andriamatoa Filoha no anomezana le fanampiana raha-tsakafo le nyresanao hoe ho an'le sokajin'olona marefo ireo ara-pivelomana. Mikasika ny tsena mora iny moa dia efa nanome toromarika amin'ny tompon'andraikitra ny hoe mba hijerevana ny fandaminana. Vao ny teny zay teo hoe sao dia hoe no mety sao dia hoe tokony apetraka any amin'ny fokontany ny carnet dia avy eo aterina isaky ny tokantrano. Sosikevitra natao nefany mitovy ihany le satria raha natitra n'le izy any amin'ny fokontany ry zareo dia isy filaharam-be ihany koa any amin'ny fokontany. Fa zay ny teneniko hoe zao tsika dia mampianatra ny malagasy mba hoe mba ahafahantsika manavitra ny aitsika dia mila manaraka ny fitsipika na ny disipline. Rehefa disiplinetsika dia miteny aminareo fa horesitsika tanteraka ity aretina coronavirus ity. Zay zany ny zavatra lamy mapetratsika ka efa misy fandaminana sy hojerevana any amin'ny fokontany hoe na zany ny chef fokontany dia mametraka ny olona isaky ny secteur dia hitety isaky ny tokantrano dia hojerevantsika eo fa mbola hovorina miaraka amin'izareo zay rapitso antanina ny hevitra ry zareo hoe ny efa tsy mivoaka ny tranontsony ny rehetra fa afaka atao ve ny mandesaky ny tokantrano dia maka ny lista ny zavatra ilain'izy ireo dia aterina isaky ny tokantrano ireo zavatra ilaina ireo olona ireo. Raha toa moa ka manaraka ny disipline ny olona dia ataoko fa afaka atao ihany ilay fizarana eny amin'ny point de vente na ny toeram-pivarotana tsirairay avy. Fa ny lamina ihany koa apetraka satria misy ireo mpivarotra zay milaza fa tsisy entana nefa misy ireo mpivarotra ihany koa zay manafina ny entana. Noho izany dia misy ny fiara-miasa iaraha-miasa amin'ny chef district iaraha-miasa ihany koa amin'ny solom-bavam-bahoaka dia araka ny lazaiko omaly dia ametraka stock lehibe tsika
dia noho izany raha vao misy hoe mpivarotra ka tsy manana entana amin'ny vidiny tsy le tsena mora fa amin'ny vidiny hoe mba hahafahan'ny olona mividy satria misy olona tsy makeny amin'ny tsena mora dia eto zany amin'ny teny fa manomboka amin'ny alakamisy dia miantso fotsiny ny mpivarotra na ny député dia ny tsolo-mavambahoaka ny anatitra ireo entana mivatana eny amin'ny épicerie mba tsy isiany hoe rupture na ny hoe entana tsy tonga eny amin'ireny fivarotana sy épicerie rehetrarehetra ireny. Zay no lazaiko hoe mila mifampitsinitsika ary ataontsika ny lamina rehetrarehetra fa haitsika ny mandamina an'izany ary haitsika ihany koa ny mitsinjo ny vahoaka malagasy. Nisy olona tafaresaka taminay teto amin'ny televiziona malagasy Andriamatoa Filoha mikasika le tsy fafana mivezivezy eny amin'ny lalam-pirenena le makany Tomasina sy maketo Antananarivo. Nisy tovolahy iray zao nikarakara doktorat tany Mantasoa tratran'le hoe tsy fafana mandeha amin'ny lalam-pirenena intsony dia taraiky izy teo Marozevo dia misy ve fepetra manokana hoe aiza ny olona ny tokony angataka alalana manokana misy hoe cas exceptionnel ve Andriamatoa Filoha dia aiza le olona no tokony anantona raha hoe sendra tranga toy izany ohatra satria aty Antananarivo izy no mianatra. Mazava ho azy fa amin'ny sehatra ohatran'izao dia misy foana ny cas exceptionnel. Marintsika izao manao hoe couvre-feu izany hoe tsy mahazo mivoaka ny olona rehetrarehetra manomboka amin'ny 7 ora hariva ka hatramin'ny 10 ora maraina. Fa ny cas exceptionnel raha ohatra ka misy olona marary tsy maintsy avela mandeha izy ireny. Misy ny olona hiteraka tsy maintsy avela mandeha izy ireny. Na misy ny tena namehana dia tsy maintsy mahazo ny alalana manokana izy ireny ary fantatra ny mpitandro ny filaminana zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa kosa ho an'ireo izay olona hoe tena tavela ka tena tsy maintsy mody dia manatona ny centre de commandement opérationnel eny Ivato izy ireo dia afaka foana omena ny alalana manokana mba hahafahan'izy ireo mody any amin'ny toerana izay misy azy ireo. Fa mazava ho azy fa miankina sy ny fanarahana ny fitsipika sy ny fepetra tokony ho hajaina izany zavatra rehetrarehetra zany. Andriamatoa Filoha ny vahoaka malagasy ihany koa izao miasa saina hoe misy izao ny tokony andohetra, ny tokony andoha ny jirama, maro ireo zavatra tokony aloha amin'ny na fanjakana na amin'ny orinasa izay tsy maintsy atao andavanandro manahoana indray ny mikasika an'ireny. Araka ny lazaiko teo dia tafiditra ao anatin'ny plan d'urgence sociale izay apetraka na ny hoe plan ara-tsosialy izay apetraka izany zavatra rehetrarehetra ny teneninao zany. Ary izao zany ny zavatra mitranga tsapako mihitsy ny hoe ahoana marina moa nataon'ireny olona izay tsy maintsy andoha ny facture ny jirama amin'ny faran'ny volana ho tapahana ve ny jiro dia iainao anatin'ny maizina ve ireny olona rehetrarehetra ireny. Ny fampidinika izay ary mifanapakevitra ny raisina dia izao amin'ity volany ity ary raha mbola mitatra zany dia hitantsika eo ny zavatra ho atao fa tsy misy mandoha facture ny volan'ny jirama ny olona fa ho amboarina mety ho zaraina 5 zaraina 10 hifampidiniana amin'ny jirama ny fomba andoavan'ny ny olona isaky ny tokantrano zany facture ny jirama zany. Zany hoe tsy misy mandoha facture aloha zao ary tsy misy indrindrindrindra fanapahana jirama hoe tsy nalovola le olona. Zay zany aloha ny zavatra petratsika ao anatin'ilay plan d'urgence sociale. Eo ihany koa satria betsaka ny olona milaza amin'le hoe nakavola tany amin'ny banky dia ahoana ny fandovana an'ireny. Eto ihany koa aza dia miteny hoe ho raisiko ny andraikitra fa tsy misy ihany koa mandoha ny échéance na ny vola tokony maloha fa dia tsy maintsy ho ajournena amin'ny volana tokony manaraka raha mbola mitatra dia ho hitantsika eo izany zavatra rehetrarehetra zany. Eo ihany koa ny resaka fandoavana ny CNAPS sy ny OSTI ho an'ny orinasa indray zany. Raha pitrotsika dia hiresaka manokana ny mesure fiscale izay ho apetraka mba tsy hahafahan'ny orinasa manao chômage technique ny fomba rehetrarehetra mba hijerevana ny hoe mba hoentiny ny fepetra hoentiny ny fitondram-panjakana anampiana sy anamaivana an'ireo orinasa ireo. Efa misy moa ny fivoriana izay efa nataon'ny ministera isan'ny tokony
niakaka tamin'ireo président sim, niakaka tamin'ireo ny fifipama, niakaka tamin'ireo fikambanana maro samihafa. Fa dia rapito zany tsika ilaza an'izay ihany koa hoe inona ny fepetra rehetrarehetra ho raisina manoloana n'izany zavatra tranga rehetrarehetra zany. Rapito zany mbola amin'ny valora alina eto amin'ny televiziona malagasy izay fepetra ara-toekarena rehetra indray zany no resahana Andriamatofiloha fa maranantsika ity fandarana manokana izay efa nampanantenainy filoha fa iresahana amintsika vahoaka malagasy rehetra isaky ny amin'ny valora alina eto amin'ny televiziona malagasy dia aloha ny afatra fampitoniana ihany koa indrindra ny vahoaka malagasy satria PTB izay vahoaka malagasy Andriamatofiloha mitaintaina manoloana an'izao zava-misy satria mbola tsy nandalo an'izao ny vahoaka malagasy dia mitaintaina lalandava izay hoe inona ny atao, ahoana ny atao, inona ny atao ny fitondram-panjakana. Araka ny teneniko teo moa dia hitsinjo ny vahoaka malagasy ary izay ny mampijoro menareo fitokisana ary nisy ny fotoana moa anareo rehetra ny teneny hoe ampivo mba ahafahako manampy anao. Ankehitriny dia tratra ny fahavoazana tokoa tsika ary ao anatin'izany dia anjara ny fitondram-panjakana ankehitriny no mitsinjo ny vahoaka malagasy. Noho izany dia ao anatin'ilay plan d'urgence sociale ny apahany voalohany tia dia isy ny vola 10 milliards d'ariary na 50 milliards de FMG ho zaraina ho an'ireo olona izay tratra ny fahavoazana ao anatin'izao. Zany hoe izy io dia raha miasa amin'ny FID vola izay noresahako tamin'ny banky iraisam-pirenena dia ho lazaiko eto ny fepetra izarana an'izany amin'ny fotoana tokony izarana an'izany fa dia eto zany dia efa milaza sahady hoe io vola io dia anomboka ho zaraina manomboka amin'ny herinandro ho avy zao. Zany hoe ny olona izay tratra n'ilay fepetra rehetrarehetra roa zany dia misy vola alefa na raisin'izy ireo mivatana na alefa amin'ny aim-vola. Io dia ohatra eto zao dia afaka milaza hoe ny mpamily taxi rehetra dia omentsika vola 100 000 ariary avokoa alefa amin'izareo zany izy io anisan'ny mahazo an'izay fepetra izay. Fa ho jerevana eo ho fatenina hoe iza koa chauffeurna taxi be dia omena an'izay vola izay ihany koa. Ny receveur ny taxi be dia omena an'izay vola izay avokoa. Izay ny teneniko hoe fepetra voalohany io fa ny olona rehetrarehetra izay tratra an'izay dia ho jerevana ihany daholo ny fitsinjovana azy. Eto dia mitodika satria teny farany moa mitaitaina ozy izy ianao miora ny vahoaka malagasy mikasika ny aretina valanaretina coronavirus. Marina tokoa fa raha mijery ny fahitalavitra tsika, mijery ny zavatra mitranga any amin'ny firenena hafa, milahatra amin'ny vatapaty, betsaka ny olona maty ary betsaka ny olona manimonyainy dia ny zavatra voalohany tokony ataontsika dia tsika malagasy dia niaritra ny zavatra rehetra manam-pinoana ihany koa ary eto ngambany dia mila miara-mivavaka isika ary indrindra mangataka ny olona rehetrarehetra mba hanao chaîne de prière ahafahantsika miatrika an'izao. Tsika dia nosy anankiray ary izay ny zavatra tombony amintsika ihany koa fa tsisy zavatra rehetrarehetra tsy resitsika ao anatin'ny finoana. Za matoky fa niezaka rehetrarehetra ataontsika ary tsy maintsy ho resitsika ity valanaretiny ity. Zany koa tsy miteny hoe tsy ho isy ny olona maty sy natiany bava fa ny vavahantsika dia mba tsy ohatra ny any amin'ny firenena maro reny tsika ohatra ny any Italia izay tena hoe ao anatin'ny ray andro dia 800 ny olona maty. Tsy ho tonga amin'izany tsika fa satria hiezakitsika hife an'izany aretin'izany. Ny aretina coronavirus dia aretina afaka sotranina tsara, betsaka ny olona efa sitrana. Ny fomba fitrangany dia araka ny teneniko teo hoe resaka toy ny hoe sery zay no ny antony nanapitsika androany ireo olona marary izay napitsika ary nanatera ny association fity sakafo be otrikainy toy ny spiruline, ny moringa, ny ronono sy ny tantely, ny mandravasarotra rehetrarehetra sy ny menaka ravitsara anaovana evoka. Izay ny teneniko hoe mila mifampitsinjotsika. Ny tiako apetraka amin'ny vahoaka malagasy dia izao. Efa betsaka izay sidra no lalofitsika izay. Tsy ampafiriny ity coronavirus ity fa indrindra milaza aminareo fa hifanohana, hifanampy aminareo. Tsy ampafiriny ny aretina izay no lalofitsika izany
ary tsy ampafiriny ny krizy zay nolalovantsika. Tsy ampafiriny ny krizy tamin'ny taona roa arivo izao zavatra ienantsika zao. Ny antony dia milaza aminareo fa ny zavatra sakafo rehetrarehetra ilaitsika dia mbola misy eto. Ny fanafody rehetrarehetra hoentina miatrika an'izany aretina zany dia efa nanantsika avokoa. Ary vao nilazaiko teo rapitso dia mbola ho avy ny masika, ho avy ny testa zay ahafahantsika manao ny fitiliana ho an'ireo olona rehetrarehetra zay mila an'izany fitiliana zany. Noho izany dia mahereza ry malagasy avako ary ifampitsinjotsika. Mila matanjatsaina, mila miray fo, mila miray saina fa tsy maintsy horesitsika ity aretina coronavirus ity. Eny ary misaotra betsaka anao Andriamatoa Filoha tamin'ity fotoana nomenao ny vahoaka malagasy isaky ny amin'ny 7 raly eto amin'ny televiziona malagasy ety, mankasitraka anao indrindra. Misaotra ihany koa atsika rehetra tany atokantrano tany manaraka izao fandarana izao, aza adino fa raha mipitso zany dia mbola ho avy eto indray Andriamatoa Filoha. Andry Rajoelina hitafa amintsika vahoaka malagasy manoloana ity valanaretina coronavirus ity. Mametraka ny veloma mandra-pionary, tompoko lasy tompoko vavy.